mianatra eo tongotrao. Fahalemerabantsika tserery avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe sika amin'ity alady ity, manona fahazaovan'ny tompo aminao ary mandrisika anao ihany koa mba azoto ianatra ny ten'Andriamanitra eto. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona an'io dia vavakisika. Andriamanitra itompo tianay io, andray ny teninao izy ankehitriny, aoka ny tsy ny fisainanay no andray izany amampanota-nay, fa mangataka aminao mba ambolo zavatsoa ary anala ireo izao anatinay. Kosoloanao vaovao izay ahafahanay mandray ny famarinanao. Miasa mpanomponao tsirairay avy eto ianao, aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesonantsika dia manao hoe mihoatra noho ny fitiavan'ny reny. Azo iverina fa ny fitiavan'ny ray aman-dreny ny zanany no fitiavana lehibe indrindra eo amin'ny fanandramam-piainan'ny zanak'olombelona. Matetika manko ny Baiboly mampiasa ny sary anohatra momba ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka mba hanehoana ny fiantrana mahatalanjona azehon'Andriamanitra amin'ny zanany. Asongadina amin'izany fa ny fiantran'Andriamanitra dia lehibe lavitra noho ny fanehoan'olombelona io fihetsem-po io amin'ny fomba lalina sy tsara indrindra. Raha jerena ireo toko sy andininy ireo izay milaza ohatra amin'ny Salamo 3:100 sy ny Isaia 7:9 dia toy ny zanaka malala ny fandraisan'Andriamanitra antsika. Tiantsika toy ny fitiavan'ny ray sy ny reny mendrika ny zanany izy. Na izany aza, azaky ny voalazan'ny Isaia dia mety manadino ny zanany minono ny renim-pianakaviana ary mety tsy hamindra fo amin'ny zanany naloaky ny kibony, fa Andriamanitra kosa tsy mba manadino ny zanany ary tsy mitsahatra ny fiantrany. Tsara ho marina fa ny teny Hebreo Rahama ilazana ny fiantrany eto sy any amin'ireo andalatsoratra masina hafa ihany koa izay milazalaza ny fitiavan-dehibe feno fiantran'Andriamanitra dia azo inoana fa avy amin'ny teny Hebreo ety milaza ny kibo na hoe rehem. Noho izany araka ny fanamarian'ireo manam-pahaizana momba amin'ny Baiboly, ny fiantran'Andriamanitra dia tahaka ny fitiavan'ny reny izay nitondra ny kibo raha ny marina dia lehibe lavitra zany raha oharina amin'ny fiantran'olombelona. Eny mihoatra noho ny fiantran'ny reny ny zanany vao teraka aza. Ambaran'i Jeremia 1:30 ihany koa fa tahaka ny zanaka malala sy zanaka mahafinaritra no andraisan'i Jehovah an'ireo vahoaka nanaovany fanekena, na dia nikomy amin'ny matetika sy nampalahelo azy izy ireo. Menatrehan'izany anefa dia izao ny ambarany: honena azy ny foko ary hamindra fo aminy tokoa aho. Ny teny nadika hoe famindram-po eto no nampiasana teo ambony ho ety milaza ny fiantran'Andriamanitra. Dia ho fanampin'izany ny hoe honena ny foko dia azo adika raha-baky teny hoe manome ny tsinaiko. Izany hoe fanoritsoritana ny teny miloatra avy ao anaty lalina ho ety maneho ihany koa ny fihetsem-pon'Andriamanitra izay mampiseho ny alalan'ny fitiavan'Andriamanitra ny olona sy fiantrana azy ireo izany. Ary na dia tsy mahatoky azy ireo vahoakan'ireo dia mbola mandotsaka ny famindram-pony sy ny fiantrana ihany koa hatrany Andriamanitra, ary manao izany mihoatra lavitra noho izay mety ho takatra ny fisainantsika azy. Tsy mijanona tsy eo ny famindram-pony, aposany aminao ihany koa an'io. Fantaniana dia movy ianao mahatsapa an'izany fitiavana izay mihoatra noho ny an'ireny izany ary anaiky ny famindram-pony. Enganenao hanana safidy tsara. Vavakisika. Andriamanitra tsara ny ezan-danitra misaotra anao izay eny amin'izany teninao izany, misaotra ny amin'ny famindram-ponao, misaotra ny amin'ny fitiavanao mihoatra ny fitiavan'ny ray aman-dreny ara-nofo azy, ary mangataka aminao izahay dia indrindra dia ny asan'ny fanahinao masina aminay tsirairay avy, hatsapahanay an'izany fitiavanao izany, ary ihany koa ny mba hatsapahanay ihany koa fa ninona zava-miseho amin'ny fiainanay dia nataonao hahasoanay izany, ka aoka hifaly amin'ny famonjenao, mifaly amin'ny fitantananao mandrakariva izay. Aminaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.